Mandray fitenenana ny ministre ny développement numérique, de la transformation digitale et des postes et télécommunications. Misaotra indrindra Ramatoa Filoana ny fitenenana ary miaraba anao ampanajana, miaraba anareo ihany koa eto amin'ny Birao Maharitra, Andriamatoa Premier Ministre, tsika mpikambana amin'ny gouvernement sy indrindra ianareo solombavambahoaka, tompoky lasy tompoky vavy. Ny voalohany dia fankasitrahana sy afisaorana anareo solombavambahoaka nitondra ny tatitra sy ny etaeta rehetra avy amin'ny vahoaka, satria ianareo no mahita miresaka amin'izareo mivantana. Raha tsy avina angamba ny asa sy vina izay atao eto anivon'ny ministera izay sahaniko dia mikarakara ny fampiroboroboana sy ny fanovana ny Tao Arakajy Mirindra, ny postra ny fifandraisan-davitra dia maro dia maro. Fa ao anatin'izany indrindrindrindra dia ny fanatsarana ny seha-pitantanana eto anivon'ny fitondram-panjakana, ary eo ihany koa ny fanatsarana ny tolotra ho an'ny daholobe amin'ny resaka e-gouvernance na gouvernance électronique na tato ato moa dia hoe digitalisation no enontsika amin'izany. No zaraina Andriamatoa Premier Ministre lehibe ny gouvernement tamintsika omaly ny tatitra momba ny ataon'ny fitondram-panjakana sy ny traikefa rehetra mahakasika izany ka tsy hoverenako amin'ny atsipiriany, fa kosa ao anatin'izany dia maro ny asa izay sahaninay eto anivon'ny ministera ka ho tsinjaraiko amin'ny lafiny telo. Ny voalohany dia ny momba ny fifandraisan-davitra izay hitatsika fa maro dia maro ny fangatahana sy ny etaeta avy aminareo sy ny vahoaka. Ny faharoa dia ny tetikasa momba ny smart village na ny fametrahana ny internet maimaimpona manerana ny nosy, ary ny farany dia azo lazaintsika hoe ny fotodrafitrasa amin'ny resaka numerika. Ny voalohany amin'izany dia hitatsika fa maro dia maro ny fangatahana momba ny sehitry ny fifandraisan-davitra, satria izany tokoa dia tena ilaina amin'ny fampandrosoana ny firenena sy indrindrindrindra ilaina amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Ka izany dia voaraiso aman-tsara ireo fangatahana sy etaeta, maro ireo commune izay efa nifampiresaka tamin'ny tenako sy ny ekipa, fa maro ihany koa ianareo solombavambahoaka izay nangataka teto raha tsy ho tanisaina fotsiny ny any Vohimar, ny Ambatoboiny, ny Beroro, Belle-Source-Tsirbina, Ambatolampy, Sainte-Marie, Sonerany-Ivongo, Ivohibe, Sakara sy ny sisa izay tsy voatanisaka, dia tena maro tokoa izany amin'ny fangatahana ny fametrahana ny tambajotra fifandraisan-davitra. Ka eo anatin'izany ny fitondram-panjakana. Fantatritsika fa tamin'ny volana ambony iny dia nisy ny andro iraisam-pirenena amin'ny fifandraisan-davitra, ka izay nikaondony araka tamin'ny mpisehatra amin'ny opérateur de télécommunication moa izany. Maro ny traikefa izay arahana amin'izareo, fa ao anatin'izany voalohany indrindra aloha ny fanitarana ny tambajotra manerana ny Madagasikara, ka faly ny tenako milaza fa misy traikefa izay atao amin'ny titontsisy amin'ny taona manaraka fametrahana site na pylône izay mihoatra ny 300 ho apetraka eto Madagasikara, ahafahany indrindrindrindra ho antsika izay any ambanivohitra, fa tsy hoe ny eto andrenivohitra sy ny tanan-dehibe ihany no afaka misitraka an'izany couverture 4G izany. Ka 4G rural moa no fiantsontsika azy amin'ny sehatra ny fifandraisan-davitra, ka izany dia nomena ny reto mpisehatra zany ny fahafahana mampiasa ny fréquence na 4G rural manerana ny nosy, ka izany dia tena mifandraika mihitsy amin'ny fampiroboroboana ny fifandraisan-davitra izay ilaitsika eran'ny Madagasikara. Faharoa manaraka izany dia ny tetikasa smart village, ny fahalalantsika azy moa, satria maro tokoa no fangatahana eny anivon'ny faritra. Raha tsy avina kely vetivetika ny smart village dia tolotra izay atao eny amin'ny faritra izay tena sarodalakale. Ao anatin'izany moa zany misy toerana maromaro mety ho jerentsika rehefa avy eo, fa dia toerana izay tsy misy angovo ohatra herinaratra, ka dia herinaratra azo avy amin'ny masoandro nampiasaina amin'izany. Tsy misy ihany koa ny internet ka mampiasa zana-bolana na connexion internet par satellite nanaovana an'izany.
ka io tetikasa io dia ahafahantsika mampiasa ny teknôlôjia moderna, ahafahantsika misitraka zany ny tolotra eo anivon'ny ratsamangaiky an'ny ministera amin'ny positra malagasy ohatra. Ka maro ny fangatahana teo fa voaraisoma tsara ny fangatahana ireo solombavambahoaka na misy moa zany ny eo andala mpamitana raha ohatra fotsiny ka nyresantsika ny any Tandrano any amin'ny district ny Ankazoaby Sud zany na ny any Bevata izay Vangaindrano fampiresahana teo, ary ny sasany kosa dia tena lavitra dia lavitra ny toerana misy anazy ka misy zany le orinasa ny alandaharana angamba no ilazaintsika azy satria sarotra ny fandehanana makany ka eo andalana fijerena miaraka amin'ny reo orinasa ireo ny ministera ahafahana mamita an'izany raha ohatra ka resantsika zao ny any Ivoloana district any Maroantsetra zany, ny any Paris Est district any Vangaindrano ihany koa, ary ny any Mananjary eny Marifototra sy ny Ambodinonika. Ka ireo tetikasa ireo dia mandroso ary efa nahazo ihany koa zany tetibola tamin'ny loi de finance rectificative teo ny ministera ahafahana mamita izay tetikasa efa natomboka. Teo ihany koa ny fangatahana momba ny internet mamaim-poana, izany moa dia nangatahan'ny solombavambahoaka ohatra teo Malaimbandy, teo ihany koa ny tany Lalangina, ka ho tanterahana tokoa izany satria efa betsaka ny natao fa Andriamatoa Prime Ministre moa teo ny teny hoe misy tetikasa izay napetraka zao teto Antananarivo momba ny fitantanana amin'ny rindram-baiko hoe hifokotany zany teto Antananarivo, ka ireo fokotanana Antananarivo zao ohatra dia ametrahana ihany koa Ny fampizinana ara-tsakafo dia sotrotra aretina mitovy mitranga amin'ny olona roa farafahakeliny izay nihinana sakafo misotroka aretina teo amin'ny toerana iray ary tamin'ny fotoana iray. Ho fisorohana ny fampizinana ara-tsakafo, ny Ministera Fahasalamam-bahoaka dia manolotra anao ireo fenitra ny fikarakarana sakafo madio sy azo antoka. Ho anareo mpikarakara sy mpikirakira sakafo rehetra, vadio ny mandrora sy mandrewaka amin'ny toerana fikarakarana sakafo, ny mifoka sigara sy mihinana paraky na mamy mandritra ny fikarakarana sakafo. Manaova raiky amin'ny roapolo sy roa arivo dia nisy tsy latsaky ny 30 miliara zany ny économie vita amin'ny fandaovana ny boursan'ny mpianatra sy ny fandaovana ny boursan'ny mpiasa eny amin'ny anjerimanontolo, mpiasa-panjakana eny amin'ny anjerimanontolo. Ao anatin'izany tetikasa zany dia misy fiaraha-miasa miaraka amin'ny ratsamangaiky izay positra malagasy izay voaresakitsika teo momba ny mety hoe fanakianana anga marina fa sehatra vaovao izany amin'ny positra malagasy, ary hitatsika tamin'ny tamanjotra serasera ny fanakianana isan-karazany. Tsy mora ny manao zavatra, marina fa tsy lafatra ny zavatra tokony natao tamin'ny volana vitsivitsy zay, fa hitatsika araka ny lazaiko teo zany ny résultat azo tapahitana ao anatin'izany sehatra zany. Kanefa manaraka ny velirano izay napetraka Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina isika ao anatin'ny velirano faraika ambin'ny folo, ao anatin'ny fanatsarana sy ny fanavaozana ny administration, ka mandroso isika ary mandroso haingana amin'izany sehatry ny digitalisation izany. Ka ny positra malagasy dia ratsamangaiky dia tsika ihany koa ngamba ny tatoato fa betsaka ny ezaka izay atao amin'ny fanatsarana sy ny modernisation izy io, ka sarotra tsy mora ny manao zavatra ary tena sarotra tokoa, fa mandroso isika, mandroso ny fitondram-panjakana amin'ny fanatsarana nyzany sehatra zany, satria raha ny resaka vatsim-pianarana fotsiny moa dia efa fantatsika fa efa 50 sa 20 taona no olana izany teto amin'ny tany sy ny firenena. Fehiny maro ny fotodrafitrasa izay ataon'ny ministera, ary mahafinaritra ny fiarahana sy ny fifaneraserana miaraka aminareo solombavambahoaka, ary teto anivon'ny ministera moa dia misokatra ny varavarana na andro na alina mamaly ny etaetan'ny vahoaka miaraka aminareo
ary isaorana manokana ianareo solombavambahoaka satria betsaka ny fankasitrahana izay voalazanareo teo eto anivon'ny ministera sy ny fitondram-panjakana ka ho tohizany zany satria ilaina ny fiarahamientana, ilaina ny firaisan-kinantsika amin'izany fanovana sy fanavozana ny fomba fitantanana ny eto amin'ny fitondram-panjakana izany. Ka izay no lava, izay no fohy fa mitohy ny fifaneraresana, misokatra foana hoy aho ny varavarana eo amin'ny ministera fa dia misaotra anareo naharitra hatramin'ny farany fa niezaka ny nanao fohy dia fohy ny tena ka makatelina tompokla makasitraka tompoka.